Anio alatsinainy alina ifotalata no hiditra eto Madagasikara ny RIVODOZA Faida izay nahazo anarana tamin'ny maraina raha ny vinavina mpamatatra ny toetrandro teo ny anelanelan'i Sainte Marie sy Brickaville izy no hiditra an-tanity tamin'ireo olatorакandro teo dia tany amin'ny 20 kilometatra ny Atsinanana Tomasina nisy ny fohibeny kisaka miakandrefana amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra moa izy. Tsy mianatra ny mpianatra rehetra ao amin'ny faritra Atsinanana manomboka androany alatsinainy tolakandro araka ny fanapakevitra tapaky ny komity paritra misana ny loza sy ny tandiny-doza Atsinanana androany alatsinainy tao Tomasina izay notarehan'ny lehibe ny filiovana noho ny fisian'ilay RIVODOZA izay vinavinaina hiditra an-tanety anio alatsinainy alina talata maraina be. Tsy verina an-tsekoly ireo mpianatra ireo raha tsy efa hita sy tsapa fa mihatsara ny andro ary miaina ny rano hiatran'ny fanazavan'ny tompon'andraikitra ao toerana. Natomboka ny filoham-pirenena Andrajoela tamin'ny fomba ofisialy androany alatsinainy tany tanambe am-parafaravolana ny fambolena ny volovary safiotra eto Madagasikara. Ny fambolena ity vary ity moa araka ny nambaran'ny filoham-pirenena dia hitondra ny Madagasikara any amin'ny fahavitatena ara-tsakafo satria raha efatra taonina isaky ny hektara ny vokatra azo amin'ny vary mahazatra dia ahafahana mahazo hatramin'ny 10 taonina isaky ny hektara ny vary safiotra. Tsy hijanona intsony ny fampiasana ity volovary eto amin'ny nosy ity araka ny nambaran'ny filoha fa ito isaky ny taom-pambolena. Ankoatra ny fampiasana vary safiotra dia ho amafisina koa ny famokarana zezika sy ny famparehana ireo zezika mora vidy ho an'ireo tantsaha ary omena fitaovana toy ny tracteur sy ny moissonneuse batteuse koa izy ireo. Ho atao amin'ny fahatraroa ambin'ny folo izany volovary safiotra izany hoatran'ny filoha ary ny tanjona dia ampitombo ray taonina tapitrisa akotry amin'ity taona ity. Eo amin'ny fiandrisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany dia milaza ny Handefa miaramila mpitsabo any faritra Atsinanana ny Repôblika Demokratika ny Kongo i Madagasikara ho fandraisana anjara amin'ny fametrahana filaminana sy fandraisana tanana ireo mponina hiara-amin'ny fifanolana any amin'iny faritra iny. Na manana tafika ny toerana aza ny vondrony fampandrosoana any faritra atsimon'ny Afrika dia tsy isan'ireo manana miaramila ny toerana i Madagasikara hoy ny ministera an-draharaha-bahiny ka izany no anisan'ny antony hanaovana ity hetsika manampy ny maha-olona ity. Mbola tsy fantatra amin'ny Tsiprieny ny andinidiny momba ity fanohanana to Madagasikara ity fa mbola eo am-pandiniana miaraka amin'ireo tompon'andraikitra ny toerana sy ny SADC ho hiatran'ny ministera. Totosaina ny 1 Jolay ho avy izao ny fanadinana baccalauréat raha ny vaovao nampitain'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika tamin'ny sabotsy teo. Fa 2 Jolay no fanadinana ho an'ny baccalauréat ankabehany sy ny tapany voalohany ho an'ny baccalauréat teknika sy arakasa ary teknôlôjika. Ny 20 hatramin'ny 3 Jolay kosa ny fanadinana tapany faharoa ho an'ny sokajy teknika sy arakasa ary teknôlôjika. Nanomboka androany ny fisoratana anarana ary manatra amin'ny 20 Aprily ireo mpiadana anaovana izany mitetina 500 ariary ny sanan'ny fisoratana anarana ho an'ireo kandida atolotry ny sekoly raha toa ka 500 ariary kosa ho an'ireo kandida tsy miankina amin'ny sekoly. Ho an'ireo teratany vahiny kosa dia mitetina 200 ariary izany sara mpisoratana anarana izany.